Efa ndresaka n'izay sehatry ny fampianarana ambony izay isika dia anisan'ny mahasarika an'ireo mpianatra vao nahazo ny diplôma baccalauréat farany teo ny mitsidika ny trano eva mampafantatra ny sampam-pampianarana mifototra indrindra amin'ny fitsaboana nandritry ny hetsika salon des étudiants en médecine no nahafahana nijery izay antony maro no mahatonga ireo mpianatra irona bebe kokoa makany amin'izany. Maro ireo mpianatra no sahirana misafidy ny lalam-pifanana arahany aorian'ny fahazoany diplôma baccalauréat. Raha ny atotanisa azo avy amin'ireo trano eva nandritra ny salon de l'étudiant izay nitanterahana teto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena dia betsaka ireo mpianatra hanohy ny safidy ny hitsidika ny sampam-pianarana fitsaboana. Ho an'ny mazy ampli manokana izay sekoly ambony manofana mpianatra ho mpitsabo dia natratratra any amin'ny arivo mahery any ireo mpianatra no liana amin'izay fitsaboana izay. Natonga anay zany tapa-kevitra nanokatra ny fianarana ivoaka dokotera dia satria ny tena moa anatin'ny lasa fitsaboana na dokotera dia ampitan'izay le fahaizan'izay ho an'ny mpianatra ho an'ny ankizy zany dia izay mariana moa fa ekipa maromaro zany naranasa ny tomazy afrika misy professeur maromaro anatin'izay chef de clinique antitanty zany dia amin'ny fafito ny volana novambra ny miditra ny mpianatra ary misivana zany misivana atao amin'izany mazaboy zany tena misetra ny mpianatra afaka miditra satria mba ahafahana manara-maso tsara n'izany mpianatra dokotera zany. Araka ny nambaran'ny mpikarakara nefa dia mila manaty tsara mikasika ny diplôma voakan'ireo sekoly ambony ireny ny mpianatra vao manaraka ilay sampam-pianarana ny safidiny. Eny ary tokolasy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika amin'ity takariva ity ankasitrana faina ianao nanaraka ny fampalalama voatra amin'ny farany teto amin'ny fahita lavitra ma TV ankasitrana ihany koa ireo rehetra ny aran'ny salata ny fanomana izao fampalalama vao izao dia ho amin'ny rapitsondray ny sampana fampalalama vao ny fahita lavitra ma TV mamy fotoanantsika mametraka ny veloma ndrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko. Bijouterie Santia mividy volamena manamboatra ny singa sy manefy firavaka vaovao na volamena na volafotsy. Manomboka amin'ny ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena. Namoltra nature, vovô.